faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy indray a tonga soa eto amin'ny fanatrihan'Andriamanitra indray ianao. Androany aza raisina fombafomba na fahazarana zany hoe eo amin'ny fanatrihan'Andriamanitra fa saintsainy hoe tombontsoa lehibe manokana ho anao zany afaka tonga eto androany sady zany ve? Nous saluons également nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Que la paix du Seigneur, que sa grâce et que sa présence vous environnent aujourd'hui. Ramety ianao dia ndaontsika hitsangana sahady a ametraka an'izao fotoana izao eo anatrihan'Andriamanitra. Jesosy eo manaja anao zay androany. Manome voninahitra anao indray zay androany. Misaotra ny amin'ny fanatrianao. Misaotra ny amin'ity andro androany ity. Misaotra ny amin'ny tombonandro. Tombontsoa-pahasoavana izay mbola tsy nisy omaly fa navozinao vaovao indray ho anay androany maraina. Misaotra Jesosy a satria ianao mihitsy no nitaona anay indray androany. Misaotra fa efa nanomana zavatra ho anay ianao eto amin'ity toerana ity. Misaotra fa niza tonga eto dia tsy ho very maina. Niza Jesosy mangetaeta androany dia ianao ahafa-po zany fo mangetaeta zany. Misaotra Jesosy fa ninina zavatra antenainay dia ianao efa nialo lalana anay. Misaotra ihany koa Jesosy fa mbola manana fahafahana izahay afaka manome ho anao. Mbola manana fahafahana izahay afaka midera anao, manandratra anao, miankohaka eo anatrihanao ary afaka hiaino ny teninao indray androany. Raisinay ho tombontsoa anay zany Jesosy fa ny angatanay dia aoka ny fanahinao masina hitarika izao fotoana izao. Aoka ny fanahinao masina hitarika ny zavatra rehetra izay atao eto mba tsy hisy fisainan'olombelona anjaka na dia kely azy. Mba tsy hisy Jesosy fisainana avy aty aminay anjaka fa ianao mihitsy no mitantana, ianao no mitondra ny fotoana rehetrarehetra. O Jesosy ianao ny ilainay androany. Ianao ny ilainay androany, tsy mitady zavatra hafa izahay fa ianao rery ihany. Afantikay aminao ny fonay, ny sainay, ny fanahinay sy ny mombanao rehetrarehetra Jesosy. Raha tonga eto izay dia hanompo anao amin'ny fitiavana. Raha tonga eto izahay Jesosy dia hanome izay mahafa-po anao, anao izay hampifaly anao indray. Oui Seigneur, nous te remercions également pour nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Seigneur, puisse ta présence aussi environner tout le monde. Puisse ta présence être manifeste de là où ils nous regardent en ce moment. Que toutes les grâces et les bénédictions que tu nous accordes ici en présentiel, que tu puisses aussi accorder ces choses-là en ligne. Oui Seigneur, puisse ton esprit toucher leur cœur, toucher leur vie, toucher les malades, résoudre tous les problèmes de toutes les personnes qui regardent et qu'ils n'en sortent pas le même où ils sont venus regarder le culte, mais que tout le monde soit vraiment environné de ton amour Seigneur, parce que tu es bon, tu es merveilleux et tu mérites la louange. À toi seul Seigneur soit la gloire, à toi seul Seigneur soit l'adoration pour tous les siècles des siècles, pour l'éternité. À toi seul, Seigneur, soit le règne. Amen, amen, amen. Daontsika ity hatana mafy ho an'i Jesosy fa efa eto izy androany. Ity hatana mafy ianao ho an'ilay mpamonjy anao. Ity hatana mafy ianao ho an'ilay tokana izay maty ho anao teo amin'ny hazo fijaliana. Izay antony izao fotoana izao. Dao iorakoraka mafy ho an'i Jesosy. Woo! Raha mety ianao dia teneny Jesosy hoe Jesosy ianao ny antony hatongavako eto hoe. Jesosy ianao rery ny navita ny zavatra rehetrarehetra teo amin'ny hazo fijaliana. Famonjena feno nefa nataonao anay. Ka izany no tsarovanay androany hoe tena ianao rery ihany navita izany. Dia ndaontsika ao anatin'ity hiri ity atsiary izay rehetra nataony Jesosy tamintsika satria famonjena feno nefa nataonao antsika dia androantsika hira an'izany fotsiny, hanambara an'izany fotsiny ary handray an'izany fotsiny. Vonina ve ianao? Dao ary Jesosy rery mba nijery. Anatin'ira dia sainy mihitsy na ihina ny zavatra vitany Jesosy matsika. Dao mbola verina ihany Jesosy irery. Teo amin'ny hazo fijaliana izy dia nanafaka
Jesosy isan'andro zay rehefa matsiaro zany zavatra nataonao zany dia te-hankasitraka fotsiny ny zavatra azonay ety ambony tany mety hoe fifaliana mandalo fotsiny fa ny famonjena isan'andro zay afaka miraviraviny amin'izany rehefa nanontany Jesosy ny olona hoe fa inona ary nampatonga anao nanao zany zavatra rehetrarehetra zany dia tokana ihany mivaly azy ilay fitiavana 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 tsy mbola nisy fitiavana lehibe mihoatra noho nataonao anay Jesosy mety mitady izay fitiavana ety ambony tany fa tsy mbola mahafa-po anay zany fa rehefa faneny izay tamin'ny fitiavanao dia zany nitanay nety indrindra tamin'ny fiainanay Seigneur, aujourd'hui nous voulons juste prendre conscience que le fait que tu sois mort pour nous, ton sacrifice, tout ce que tu as fait, c'est par amour. Et on veut juste se laisser être submergé par cet amour. L'amour inconditionnel. L'amour qui n'a pas de limite. L'amour qui n'est pas comme l'amour des hommes. Mais c'est un amour éternel.
Il n'y a pas quelque chose qu'on puisse faire pour que tu nous aimes plus. Ou quelque chose qu'on doit faire, qu'on a fait pour que tu nous aimes moins. Mais ton amour ne change pas. Ton amour est immuable. Ton amour, Seigneur, surpasse toute autre chose. Alors aujourd'hui, nous voulons juste chanter ton amour. Oh yes. Mi socia de socia. Mi socia niam ni fitiabana. Mi socia niam fitiabana. Niza Joan, met Matiaro e lavitra an'Andriamanitra. Androany Andriamanitra amitenanao e tena tianao. Asi miova ny fitiavana. Mety hoe naloto ianao dia mieritreritra hoe tsy ho tian'Andriamanitra. Fa androany miverina tenanao dia tena tiany ianao. Le tsy niandry anao ho tanteraka fa nanolotra ny ainy fotsiny. Le tsy nijery niarantsianao, tsy mbola nandatsy anao nandray maraina fa nitianao mihoatra noho ny zavatra rehetrarehetra. Ianao tena tianay mihoatra noho ny zavatra rehetra. Indraindray izay mbola mivadika aminao, indraindray izay mbola manao izay mampalahelo anao, nefa mbola tsy nasakana ny fitiavanao foana izany. Misy zavatra endrasanao aminay tsy nataonay, nefa mbola tianao foana izahay.
Tena tsy nisy nasakana ny fitiavanao mihitsy. Ninina haratsinay, ninina fahalotonay. Dia nidina ianao hamonjy anay. Ary mbola midina misintona ianao Jesosy ahatonga anay tsy ho maty ao anaty fahotana. Fa mba hiaraka aminao rahatrizay. Inona ny asetrinay an'izany Jesosy? Ilay fonay feno fankasitrahana androany. Izay ilay ratsy indrindra, ilay tsinitsiny, nefa mbola notiavinao foana. Tsisy teny malaza hiteneneo tsy ny ahoana izany fitiavanao izany, fa tena tapitrohatra, faratapin'ny fahatsarana. Tena tianao izay Jesosy. Tianao loatra. Na ny androm-piainanay rehetra ary tsy ampy hamaliana fity. Na fony hainao ianao, na meza momba anao rehetrarehetra ianao, tsy nitsitsy ianao na dia kely aza.
androany koa izay te hiteny hoe tsy misy tsitsinay ny mombanay fa omenay anao daholo. Seigneur, la réponse ultime à ton sacrifice, c'est notre vie d'adoration. C'est une vie qui t'est entièrement consacrée. Nous voulons juste t'adorer en ce moment. Le hula matsapa tina be, le hula natsapa fa novonjena, le hula natsapa fa tsintsina raha tsy teo ianao. Dia miankohaka anatranao fotsiny Jesosy. Tsy misy tsitsinay ny mombanay na kely, fa afantokay aminao ilay mpamonjy anay. Dia te hiteniko izay androany hoe tianay be ianao Jesosy. Tena tianay, tena tianay, tena tianay. Halleluja. Natsanganao huzanakao, nansumnao huzajinao, fambulabanu tanwef nanuluchanya noai hiyanao. De inunana takuzisasyo, inunana vakwanawe, timbulana itafitiabana lebetuza. Natsangana uzanakawa Jesosy.
Sosial manao voady zay androany. Misatoka aminao rehetra. Anompo anao rehetra. Anana fiaina fiankoa. Rambola velona Jesus. Rambola velona. Asandrato ny tananao dia akovy zany voady zany ho anatrehana. Lazova tsy vadika aminazy mandrak'izay. Tsy anao izay mampalahelo azy. Zany irahantsika manao zany. Crois de tout ton cœur durant ce chant. Vao vita zany ire zany dia hiaraka ivavaka isika hanolotra ny fiainantsika rehetra ho an'Andriamanitra. Lorsque cette louange sera terminée, nous allons tous prier en communion. Ivavaka isika handray ny fanomezana dia ny fanahy masina mba hameno antsika rehetra. Et nous allons prier pour demander le Saint-Esprit comme cadeau en nous. Zava-dehibe ry havana malala hoe mpino anao olon'Andriamanitra ianao ka feno ny fanahy masina. Car c'est une chose très importante pour nous croyants d'être remplis du Saint-Esprit. Faraka teny nataon'i Jesosy azo hery isika rehefa milatsaka amintsika amin'ny fanahy masina. Car Jésus a dit que nous recevrons une grande puissance lorsque le Saint-Esprit descendra sur nous. Samy mivavaka arak'izany ambarako izany sika rehetra. Que chacun prie maintenant.
aseola etaetanao ny an'olo-tena ho an'Andriamanitra. Indique ta soif maintenant de t'offrir pleinement à ton Dieu. Ary aseho ihany koa ny etaetanao ny ilatsan'ny fanahy masina. Et indique aussi ta soif que tu as vraiment besoin du Saint-Esprit. Andriamanitra dia manome malalaka ny fanahy masina ho azay mangataka aminy. Car Dieu donne avec beaucoup de largesse son Saint-Esprit à tous ceux qui le demandent. Samy mivavaka arak'izany isika rehetra. Que chacun prie encore. Mbola anao hira anankiray ihany isika etsika miakohoka sy miondrika eo anatrehan'Andriamanitra. Et nous allons faire encore un chant d'adoration pour nous incliner devant le trône de Dieu. Afaka mivavaka nefa ianao ao anatin'izao hira iarahantsika manao zao. Et tu peux encore continuer à prier, à adresser à Dieu tes requêtes. Aoka anarika an'Andriamanitra tokoa isika rehetra toka eto. Que chacun se concentre. Fahasoavana lehibe ho antsika izany tompoko. C'est une grande grâce que Dieu donne.
Andriamanitro, anao izahay. Nous sommes ton peuple. Anompanao amin'ny androm-piainana rehetra Nous izahay. allons te servir pour toute notre vie. Tsy saraka aminao intsony izahay. Nous n'allons jamais nous séparer de Tena toi. tsy saraka aminao mihitsy izahay. Nous allons toujours être à tes côtés. Misaotra Andriamanitra. Nous te remercions, notre Seigneur. Misaotra amin'ny anaran'i Nous Jesosy. te remercions au nom de Jésus-Christ. Samy maka toerantsika rehetra. Que chacun prenne sa place maintenant. Amin'izao fotoana izao indray isika Et à dia présent, anao vavaka manokana ho an'ny fotoan-dehibe izay ataontsika any Ambatondrazaka. maintenant, nous allons réserver un moment de prière spécialement réservé pour tout le programme que nous réservons en Batonjazak. Raha sitrapon'ny Andriamanitra dia tanterahana any Ambatondrazaka indray ny fankalazana ny faharoapolo taona ny orenan'ny Refy teto Madagasikara. Car Dieu voulant, nous prévoyons de célébrer le 20e anniversaire de Refy en Batonjazak la semaine qui vient. Misaotra an'Andriamanitra nefa isika fa vita somatsara tamin'ny herinandro ambony iny ny fankalazana ny faharoapolo taona ny Refy tao Ambohimandroso. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur car nous venons de réaliser la célébration du 20e anniversaire à Boumandjous. Dia andao ho asehantsika antsary aloha ny apahany tamin'izany rehefa avy eo dia hitodika manokana any Ambatondrazaka isika rehetra. Et nous allons donc maintenant nous tourner pour les prochaines célébrations en Batonjazak. Divisões da torneio, que ter muita interna, muita inovação mansa, que aí está fazendo que existe aí, e acesso social aí.
fitiavan'Andriamanitra ihany koa no antony natokan'io zanaka natokan'Andriamanitra io tsy maintsy natao sory natao ambony hazo fijaliana mba ahafahan'Andriamanitra mamela ny helokontsika, ahafahan'Andriamanitra manavaka antsika amin'ny fahotana, ahafahan'Andriamanitra mamonjy ny fanatsika namonjy Andriamanitra tamin'ny andro anankiray. Inoko fa tia anareo takizany Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Zay rehetra marary mitsangana eto anoloana eto, na inona karazana aretina, zay rehetra tratra ny herin'ny démonie, hery mifampisaviana amin'ireo olona mandeha an'izao afatra etiko izao, sitralina amin'ny anaran'i Jesosy. Marary ny masona na raha betsaka-kolo loatra fa tonga Kristo anatin'ilay vavaka sitrany izy izany. Marasa ny masony dia tsy tena mahita tsara mihitsy izy, dia mivalany ihany koa tena manentena be marary, fa amin'izao zany sitrany atao anatin'ilay vavaka to badenina foana izy zany dia misy fotoana to dia torana fotsiny fa atao anatin'ilay vavaka to dia miala ilay badenina dia matsapa sitrany izy izao. Izy ny apôtre manjavona be ny masony dia sarotra tsy nahita misy tao fa atao anatin'ilay vavaka teo zany dia kasehany tompo izy dia nahita tsara. Tahaka izao zany ny programa izay ho tanterahana any Ambatondrazaka ho fankalazana ny faharoapolo taonany niorenan'ny fiangonana Refit eto Madagasikara. Et voici donc comment se déroulera le programme des célébrations pour Ambatondrazaka. Alakamisy maraina zao dia isy batisan'ny rano ho tanterahana any Ambatondrazaka. À part ce jeudi qui vient, il y aura le baptême des eaux qui sera en Ambatondrazaka. Ny zoma tontolon'ny andro ho avy zao dia isy séminaire manokana tanterahana any Ambatondrazaka. Et pour le vendredi, le programme sera une journée de séminaire. Ny asabotsy maraina dia fotoan-dehibe anasana an'ireo olom-panjakana any toerana. En revanche, le samedi sera réservé pour inviter tous les officiels de la région Ambatondrazaka. Fa ny hariva indray dia ho tanterahana ny fitoriana ny filazantsara ho famonjena ny fanahin'ny olona sy ho fanasitranana an'ireo izay marary. Et pour le samedi après-midi, il y aura une grande croisade d'évangélisation et de guérison pour la population. Ny alady maraina dia fotoam-pivavahana ho fisaorana an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana vaovao ao Ambatondrazaka. Et le dimanche matin sera une célébration vraiment pour remercier le Seigneur dans la nouvelle église d'Ambatondrazaka. Ary ny fotoana any ny alady hariva famaranana dia isy ny fitoriana ny filazantsara. Et en guise de clôture pour le dimanche après-midi, il y aura encore une grande croisade pour la parole de Dieu. Ka andao sika rehetra tonga eto hiaraka iombona iraisana hivavaka ho an'izany fotoan-dehibe ho tanterahantsika any Ambatondrazaka izany. Et je vous invite donc maintenant, chers frères et sœurs, d'être en communion pour porter aux prières tout ce programme d'Ambatondrazaka. Ao anatin'ny zao fotoana anaovantsika vavaka izao, aveto isika andefa ny herin'Andriamanitra mandrava tanteraka ny herin'ny famisaviana nisy tao Ambatondrazaka. Et dans cette prière, dans la communion, je vous invite donc à projeter toute la puissance de Dieu pour briser les actions du mal dans cette ville. Tena hivavaka fotsika rehetra mihitsy isika. Je vous demande de prier de tout votre cœur. Mino fa amin'ny alalan'ny vavaka ataontsika izy vao miasana sy fandresena lehibe any atoerana. Et je crois qu'à travers votre prière efficace, il y aura beaucoup de réussite durant cette semaine. Andoantsika hitsakana sady anangana ny tanantsika dia anandratra ny feontsika eo ny atren'Andriamanitra. Et levons-nous donc, levons nos bras et prions ensemble dans cette Andao prière. asa mivavaka tsika rehetra. Que chacun prie maintenant. Aseolona etaetantsika amin'ny ray saina manao an'izao vavaka izao. Indique vraiment ta soif d'être en communion avec toute cette assemblée.
Samy vavaka amin'ny fonontsika rehetra isika tompoko. Que chacun prie en communion de tout son cœur. Avy eto atoerantsika mandroaka ny fanaratsy. Ilay fanaratsy mitondra famisaviana hialo amin'ny tanànany Ambatondrazaka. Chassez les esprits de sorcellerie de cette ville. Chassez les œuvres du diable. Avy eto atoerantsika mandroaka ny fanaratsy manakana ny olona tsy vonjena. Chassez les esprits qui vont contrer le salut des gens. Terao Jesu, terao ny maraina, terao ny atoandro. Terao Jesu, terao rehefa mody ny masoandro. Ubi Jesu. Lazao Jesu. Jesu, Jesu. Que chacun gagne sa place maintenant. Ny anatanako atsika rehetra andao ianareo rehetra iraisaina amiko ivavaka ho an'ny fotoan-dehibe izay ataontsika any Ambatondrazaka. Ce que je vous incite donc maintenant, c'est que vous vous joignez à moi pour porter en prière régulièrement tout cet agenda d'Ambatondrazaka. Atombotsika rapitso alatsinainy io firaisan-tsainantsika manao vavaka ho an'ny Ambatondrazaka io ary mifarana amin'ny herin'ny androany. Et je vous invite donc que nous allons commencer cette prière demain et nous la terminerons aujourd'hui en 8. No zany mila olona avy aminareo aho anolo teny ivavaka isika ny alatsinainy na isika ny talata na isika ny alarobia mandra-patokany alahady. Et j'ai besoin de gens parmi vous qui soient volontaires pour prier avec moi chaque jour, chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi, et cela jusqu'à dimanche. Izy aminareo izy no andrainjara anao vavaka iaraka amiko ho an'ny Ambatondrazaka isika ny alatsinainy rapitso. Qui voudrait bien se joindre à moi pour cette chaîne de prière chaque lundi? Misaotra tompoko abidiny tanana. Merci. Izy andray izy no anao vavaka iaraka amiko isika ny amin'ny talata izao. Et pour tous ceux qui vont se joindre à moi ce mardi, matoga manentana anareo mampanangatanana mba tiako hita amin'ny tananareo mitsangana satria mampitombo ny finoko ho an'Andriamanitra le izy. je vous demande de vous identifier parce que cela va augmenter aussi ma foi par rapport à ce point. Izy andray izy no andray ny alarobia izao atsagan'ny tanana. Et qui voudrait bien prier ce mercredi? Izy andray no andray ny alakamisy ho avy izao. Et ceux qui vont se joindre à moi jeudi? Somary vitsivitsy ny alakamisy atsangano hoe. Pour jeudi, ny zoma andray izy no andray anjara anao vavaka. et ceux qui se réservent pour vendredi? Zay fananao teo dia mbola afaka mamerina indroa na intelo izy. Tous ceux qui ont déjà réservé un jour peuvent encore recommencer un autre jour. Izy andray no anao vavaka ny asabotsy ho avy izao. Et pour samedi, Ary farany izy amintsika no andray
anjara vavaka amin'ny herinandroany satria amin'ny heriny no amaranana ny fotoan-dehibe ihany. Et pour ceux qui pourront dimanche, misaotra sy makasitraka tompoko dia matoky ny fiara-miasa ny finoana dia hoe ho resitosika ny fahavalo ao amin'ny tanànany Ambatondrazaka io. et je vous remercie vraiment pour ce volontariat. Nous espérons que toutes les œuvres du mal seront repoussées sur Ambatondrazaka. Fisaorantsika n'Andriamanitra tompoko dia andao hiteka amin'ny revitrevitra sady horakoraka isika. Et acclamons le Seigneur pour le remercier. Halleluja! Alléluia. Manaraka izany andao isika hitondra ny fanomezana ny fanatitra sy ny ampahafolokarena ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Et venons maintenant supporter l'œuvre de Dieu à travers nos dîmes et à travers toutes nos offrandes. Ataovy mavesa-danja amintsika mandrakariva ny fanomezana fa hitahin'Andriamanitra antsika izany tompoko. Je vous invite vraiment à prendre en considération ces dons parce que c'est un moyen où Dieu pourra vous bénir. Ianareo ve tsy mino fa marina ny teny nataon'i Jesosy fa raha manome isika dia omeny. Vous ne croyez pas la parole que Jésus a dit que lorsque tu donnes, tu reçois? Ary raha nome ihany ianao dia ataovy amin'ny fonao manontolo sy amin'ny finoana. Et si tu donnes encore, fais-le avec toute la foi que Dieu met en toi. Andao ary anao iray anankiray isika dia mandroso ianareo izay tondra ny ampahafolokarena tompoko. Faisons cette louange et commençons à porter toutes nos dîmes. Avy eo tatazana eny atoerana ny fanalitra fanao mahazatra. Et ensuite, les offrandes seront récoltées à notre place. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. La 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 la. Je chanterai de tout cœur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Mon papa est fidèle. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a dit. Je suis dans la joie. Je suis dans
antsika ho an'i Jesosy. toy ny fanaontsika isam-bolana tompoko dia hozarany amintsika ny valopy rakidehibe. Et comme nous le faisons chaque mois, nous allons maintenant recevoir l'enveloppe spéciale. Averintsika amin'ny herin'ny androany ny fandraisatsy anjara amin'ny alalan'ireny valopy rakidehibe hozarana ireny. C'est une enveloppe spéciale que nous allons remettre le dimanche prochain pour contribuer spécialement à l'œuvre de Dieu. Asa atao hoe tamavesatra ho antsika ny fanatanterana izany tompoko. Je vous demande vraiment de le prendre en considération. Zay mafoy ho an'ny asan'Andriamanitra inony fa Andriamanitra hitsinjo manokana an'izany olona izany. Car ceux qui offrent pour l'œuvre de Dieu sur terre, Dieu va vraiment donner une rétribution pour eux. Mandra-pavoazaranyireny valopy ireny dia mbola anao hira isika miaraka amin'ireto ekipa mpitarika fiderana ireto. Et nous allons continuer la louange et l'adoration pendant la distribution. Ramety dia ndaontsika hitsangana hiaraka hiravarava ao amin'i Jesosy satria tsika faly fa manana famonjena. Diz no Panzaca
Samiary makantorany avokoa sia rehetra tompoko. Nous pouvons tous prendre place. Misy filazana anankiray ity zay ambarako amintsika. Il y a une annonce que je vais vous donner. Raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny tapabolana dia izy fianamben'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra atao amin'ny refy ho tanterana eto. Si Dieu le veut, dans 15 jours, il y a une réunion de tous les serviteurs de Dieu de Réfi ici. Magataka anareo aho mba hivavaka mba ho tain'Andriamanitra zany fianamben'ny pasteur Andrefy manera Madagascar izany. Je vous demande de prier pour que Dieu bénisse cette réunion de tous les pasteurs Réfi dans tout Madagascar. Ary mampatsiaro anareo aho ho anareo izay fa nanaiky andray anjara ho fanoanana any fotoan-dehibe io mba tsy hanadino. Et je vous rappelle, pour vous qui avez déjà accepté de donner votre part pour cette réunion, n'oubliez pas. Nisy taminareo no nanolo tena anome vary amin'ny gony, anome menaka, anome siramamy, anome café. Il y en a parmi vous qui avez décidé de donner du riz, de l'huile et du sucre. Dia akoatran'izay nisy fisy moa efa zaraina teny aminareo. Et à part cela, il y a une fiche que l'on vous a déjà partagée. Dia miazay ianareo amerina ny fandraisanareo anjara arak'izay tena vitanareo tokoa. Et donnez votre part selon ce que vous pouvez vraiment faire. Omenareo amin'ny vatana izy na omenareo atao amin'ilay zanakay na aterinareo ao amin'ny Madame Lala. Vous me le donnez directement ou vous le donnez à notre enfant ou à Madame Lal. Ny fandraisantsika anjara tahaka izany ry havana raha mivolasa amin'ny Baiboly dia fitahiana ho antsika fiangonana. Selon la Bible, notre participation est une bénédiction. Hitan'Andriamanitra izay ataontsika rehetra ary hitahiny antsika tokoa. Dieu voit ce que nous faisons et il nous bénit pour cela. Dia mba hiezaka isika hoe amin'ny herin'ny androany mba samy nahatanteraka ny anjarany ny tsiraray avy. Et nous allons faire l'effort de faire notre participation pour la semaine prochaine. Ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. À Dieu seul soit la gloire. Roso amin'ny fitondràna ny afatra amin'izay aza ao. Je vais maintenant vous donner le message. Ka ny lohatenin'ny afatra entiko antsika amin'ity androandroany ity dia eno tsara. Écoutez bien le thème d'aujourd'hui. Asa matahotra ianao fa ho velomin'Andriamanitra avokoa zay zavatra rehetra efa maty teo aminao na teo amin'izay zavatra nataonao. N'aie pas peur, car Dieu fera revivre tout ce qui était mort en toi et dans tout ce que tu faisais. Averiko indray hoe asa matahotra ianao fa ho velomin'Andriamanitra avokoa zay zavatra rehetra efa maty teo aminao na teo amin'izay zavatra nataonao. Je répète encore, n'aie pas peur, car Dieu fera revivre tout ce qui était mort en toi et dans tout ce que tu faisais. Ho porofon'Andriamanitra ao anaty fotoam-pivavahana ity fa izy no Andriamanitra mahay mamelona ny maty. Dieu va prouver pendant ce culte qu'il est le Dieu qui ressuscite les morts. Ary mbola izy ihany koa no Andriamanitra mahay manangana ny efa rava sy ny efa maty. Et c'est encore lui, le Dieu, qui sait ressusciter tout ce qui est déjà détruit et mort. Vitan'izany amahandriamanitra azy. Il est capable de le faire parce qu'il est Dieu. Elo tsara ke ny teny nataon'Andriamanitra ho fanamafisana an'izay nambarako izay. Écoutez bien ce que Dieu a dit pour confirmer cette parole. Vakitsika ny Baiboly atao bokin'ny Ezekela toko fafito amin'ny telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fafolo. Nous allons lire la Bible dans Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 10. Tao amiko ny tanan'i Jehova ary ny fanahy no nitondran'i Jehova nivoaka dia napetrany teo amin'ny loasa feno taolanao ary nitondra ahy nandehandeha teny amin'ireo izy ary indreo betsaka dia betsaka teny amin'ny loasa ireo ary indreo maina dia maina ireo hatreo aloha. La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée.
Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Andiny fahatelo indray no vakitsika. Aroa Jehovah tamiko, ry zanak'olona, moa mety ho velona ihany va ireto taolana ireto? Aroa zao, Jehovah tompo ianao no malala. Andiny ny faefatra. Dia hoy indray izy tamiko, maminany amin'ireto taolana ireto ka ataovy aminy hoe, ry taolana maina, mihaino ny teny Jehovah, izao no lazainy Jehovah tompo amin'ireto taolana ireto. Indro, asiko fofinaina ianareo ka ho velona, ary asiko hosatra ianareo ka ampaniriko nofo, ary hosaronako hoditra ianareo, ary asiko fofinaina ianareo ka ho velona, ka dia ho fantatrareo fa izao no Jehovah. Atreo ihany. Il m'a dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Puis il m'a dit, prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Vakina indray manomboka amin'ny andimy fafito ka hatramin'ny andimy fafolo teo zao ny voalaza. Dia naminany aho Ezekiel arak'izay efa nandidiny aho, ary no ny efa naminany aho dia injany nisy feo ary indreo nihetsiketsika sady ny fanantona ny taolana samy nanantona ny taolana ny namany avy. Ary hitako fa indro naniry ny ozatra sy ny nofo ary ny sarona hoditra izy, nefa tsy mbola nisy fofinaina tao aminy. Dia hoy izy tamiko, maminany amin'ny fofinaina, eny maminany ry zanak'olona ka ataovy amin'ny fofinaina hoe, izao no lazainy Jehovah tompo, manatona avy amin'ny rivotra efatra ry fofinaina, ka tsotsofo ireo voavony ireo mba ho velona izy. Dia naminany arak'izay efa nandidiny ahy aho ka dia nidira ny fofinaina ireo ka velona, dia nijoro tamin'ny tongony izy marobe dia marobe tokoa. Versets 7 à 10. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit. Un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'esprit est entré en eux et ils ont repris vie, puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Vakitsy andray ny teny voalazan'i Jesosy Jaona toko fairaka ambin'ny folo andimy fadimy amby roapolo sy ny fahenina amby roapolo. Nous allons maintenant lire ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 11, versets 25 à 26. Hoy Jesosy taminy, izao no fananganana ny maty sy fiainana. Zay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary zay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay mino zany fa ianao. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ry fiangonana rehetra manarika ty fotoan-dehibe ity. Chère assemblée qui assistait à ce grand culte, Hoy aho aminareo ka ino tsara. je vous dis, écoutez bien, Ho velomin'Andriamanitra avokoa zay zavatra rehetra efa maty teo amin'ny fiainanao. Dieu va faire revivre tout ce qui était mort dans ta vie. Ohatra mikasika ny amin'ny aretina eo amin'ny tenanao. Par exemple, concernant la maladie qui est sur ton corps. Raha efa nisy maty ny apany ny amin'ny tenanao na ny cellule teo amin'ny tenanao, Si quelque chose était déjà mort dans ton corps,
na rehefa raha efa nisy maty ny apany ny amin'ny tovanao ou si quelque chose était déjà mort dans une partie de tes organes, ary tsapanao ankehitriny fa toka retina tsy mety sitrany intsony le izy et que tu sais que maintenant c'est devenu une maladie incurable, na ihany koa efa toka cancer mihitsy le izy ou que c'est vraiment devenu un cancer, dia hoy aho aminareo ho velomin'Andriamanitra izany androany je vous dis que Dieu va faire revivre tout cela aujourd'hui. satria araka le teny no vakina teo ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mahay mamelona ny maty. Parce que, comme on a lu tout à l'heure, notre Dieu est un Dieu qui sait ressusciter les morts. Jesosy Kristy tompontsika efa lobava fa izy no mpanangana ny maty. Notre Seigneur Jésus-Christ a déjà dit que c'est lui qui ressuscite les morts. Ka dia mitsodrano sahady aho amin'ny androany ity ho tanteraka aminareo zany. Et je déclare aujourd'hui que cela va se réaliser dans votre vie. Ohatra ihany koa Par exemple aussi, raha nisy zavatra nataonao ka efa rava izany ankehitriny na efa maty tsy velona intsony. si tu as entrepris quelque chose et que cela est déjà détruit aujourd'hui, que c'est mort et que ça n'a plus de vie, dia mbola hoy aho aminareo toga eto je vous dis encore à vous qui êtes ici, ho atsakan'Andriamanitra zany zavatra efa rava izany. Dieu va ressusciter ces choses qui étaient détruites. Ary velominy ihany koa zany zavatra efa maty izany. Il va ressusciter toutes ces choses qui étaient détruites. Vita n'Andriamanitra izany satria araka le teny no vakina teo ny Andriamanitsika dia mahay mamelona ny maty. Dieu est capable de le faire, car comme on a lu tout à l'heure, notre Dieu sait ressusciter les morts. Ary Jesosy Kristy mihitsy ihany koa no efa niteny fa izy no mpanangana ny maty. Et Jésus-Christ lui-même a dit que c'est lui qui ressuscite les morts. Ka ny vaovao mafaly ambarako amintsika rehetra zany dia izao. Et la bonne nouvelle que je vous annonce, c'est ceci. Possible avokoa zany rehetrarehetra zany amin'Andriamanitra. Toutes ces choses sont possibles à Dieu. Tsy hetsika olombelona fa hain'Andriamanitra. C'est impossible à l'homme, mais c'est possible à Dieu. Ohatra iray mazava dia ambarako aminareo ity. Je vous donne un exemple. Nentin'Andriamanitra tao amin'ny loasa feno taolana maty sy maina Ézéchiela ndray andro. Dieu a conduit Ézéchiel dans une vallée remplie d'ossements secs un jour. Dia nentin'Andriamanitra nitetiteky an'ireo taolana maty sy mainareo Ézéchia tamin'izany fotoana izany. Dieu l'a fait parcourir cette vallée où il y avait plein d'ossements secs. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Ézéchiel. Et Dieu a dit à Ézéchiel, Ry Ézéchiel ô, Ézéchiel, ry Ézéchiel ô, Ézéchiel, possible mbola velona ve ireo taolana maty sy maina hitan'ny masonao reo. ces ossements desséchés et morts peuvent-ils revivre? Dia nieritreritra Ézéchiel tamin'izany. Ézéchiel a pensé, Dia hoy izy, il a dit, Andriamanitra ianao, c'est toi qui es Dieu, ianao no malala. c'est toi qui le sais. Taorinan'izay dia mbola niteny tamin'ny Ézéchiel indray Andriamanitra dia hoy izy avy eo. Après cela, Dieu a encore parlé à Ézéchiel et il a dit, Hoy Andriamanitra tamin'ny Ézéchiel, Dieu a dit à Ézéchiel, ry Ézéchiel ô, Ézéchiel, maminany amin'ireo taolana maina sy maty ireo ianao mba ho velona izy. prophétise sur ces ossements desséchés et morts pour qu'elles revivent. Zany hoe mamitsora teny amin'ireo taolana maina sy maty ireo ianao mba ho velona izy. C'est-à-dire, prononce des paroles sur ces os sèches et mortes pour qu'elles revivent. Satria nino an'Andriamanitra sy ny heriny Ézéchiela dia naminany tokoa izy, namotsitra teny tokoa izy. Parce qu'Ézéchiel croit en la parole de Dieu, il a vraiment prophétisé et prononcé des paroles. Ka rehefa naminany Ézéchiel, rehefa namotsitra teny Ézéchiel, akory zany magaga. Et quand Ézéchiel a prophétisé et prononcé des paroles, un miracle s'est produit. Velona le taolana maty sy maina hitan'ny Ézéchiel teo. Ces ossements desséchés et morts ont repris vie. Andao ke vetsika vakina ny voalazo amin'ilay Ézéchiel toko fafito amin'ny telopolo manomboka amin'ny andininy fafito. Relisons Ézéchiel chapitre 37 verset 7. Dia naminany aho Ézéchiel arak'izay efa nadidiny aho. Ary no nefa naminany aho na hoe ary no nefa namotsitra teny aho dia injany nisy feo ary indreo nihetsiketsika sady ny fanatona ny taolana samy nanatona ny taolana namany avy. Ary hitako
fa indro naniry ny ozatra sy nofo ary ny sarona hoditra izy nefa tsy mbola nisy fofinaina tao aminy. Atikao. À partir du verset 7, Ézéchiel a dit « J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit, un mouvement s'est produit et les os se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. » Après cela, Dieu a dit à partir du verset 9 ka tsotsofo ireo voavony ireo mba ho velona izy dia naminany arak'izay fa nandidiny ahy aho ka dia nidira ny fofinana ireo ka velona dia nijoro tamin'ny tongony izy marobe dia marobe tokoa. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit, prophétise, fils de l'homme, tu annonceras à l'esprit. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie, puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Chère assemblée qui assistait à ce grand culte, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas. Ho velomin'Andriamanitra avokoa zay zavatra rehetra efa maty eo amin'ny fiainanao androany. Car Dieu va ressusciter tout ce qui était mort dans ta vie aujourd'hui. Na ny ampanitenanao zay efa maty io, na ny ampanitovanao zay efa maty io, ho velomin'Andriamanitra androany. Que ce soit une partie de ton corps qui est déjà mort ou une partie de tes organes qui sont déjà morts, Dieu va ressusciter cela aujourd'hui. Vitan'Andriamanitra izany ary tena sitrapony tokoa. Dieu est capable de le faire et c'est vraiment sa volonté. N'aie pas peur et ne t'inquiète plus. Parce que tout ce qui était déjà détruit dans ta vie est complètement mort. Dieu va le ressusciter. Dieu va ressusciter tout ce qui était déjà détruit dans ta vie. Il va le faire revivre et ressusciter d'une façon surnaturelle. Comme on a déjà dit tout à l'heure, Jésus est avec nous ici. C'est à travers Jésus que Dieu va agir pour ressusciter tout ce qui était déjà mort et détruit. Selon ce qui est écrit dans le livre d'Ézéchiel que nous avons lu tout à l'heure, le Seigneur Dieu a utilisé Ézéchiel pour faire revivre les ossements desséchés et morts. Ary androany ny vaovao mafaly entiko aminareo ampiasanay mpanompon'Andriamanitra ihany izy ho famelomana ny fiainanao sy ny mombanao rehetra zay efa maty. Et la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que Dieu va aussi utiliser son serviteur pour faire revivre tout ce qui était déjà mort dans ta vie. Je confirme encore que toute chose est possible à Dieu. Cela confirme aussi quand Lazare était ressuscité d'entre les morts. Tu connais déjà l'histoire de Lazare, mais je vais le résumer. Lazare est mort, le frère de Marthe et Marie. En ce temps-là, Jésus n'était pas sur place. Lazare était déjà enterré 4 jours. C'est là que Jésus est arrivé dans la ville.
Et quand Jésus a parlé à la famille du mort, il a décidé d'aller au tombeau où se trouvait Lazare. Ka rehefa tonga teo amin'ilay fasana Jesosy dia nanapa-kevitra fa ho velomina le olona maty ao am-pasanao. Et quand Jésus est arrivé au tombeau, il a décidé de ressusciter le mort. Ho Jesosy tamin'ny olona rehetra nanatrika teo. Jésus a dit à la foule qui était là, esoriny vato fa ho velomiko Lazarus izay efa maty. ôtez la pierre, car je vais ressusciter Lazare qui est mort. Gaga ny olona tamin'izany fotoan'izany. La foule était étonnée en ce temps-là. Ary nitahoan-tsain'ny olona dia hoe vitan'ity lehilahy ity ve ny amelona ny olona efa maty ao am-pasana. Et dans la tête de ces gens, ils se disaient, est-ce que cet homme pourra vraiment ressusciter quelqu'un qui est déjà mort dans la croix? Martha nabaviny maty moa dia navita ny teny mihitsy hoe azafady tompoko efa maimbo izy zao satria efatra andro zay no nandevenana azy. Marthe, la sœur du mort, a vraiment dit, Seigneur, il est déjà mort depuis 4 jours et il sent déjà. Noho izany ny teny mafy ny olona rehetra tonga teo Jesosy. Alors Jésus a parlé à toutes les personnes qui étaient là. Ny teny amin'ny Martha manokana izy. Il a parlé personnellement à Marthe. Ry Martha, manakakehitriny ve dia tsy mbola fantatrao ihany hoe iza moa ao. Marthe, jusqu'à maintenant, tu ne sais pas encore qui je suis. Tsy mbola fantatrao ve iza moa ao. Tu ne sais pas encore qui je suis. Tsy voalazako very Martha fa raha ino anao dia ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra. Ne t'ai-je pas dit, Marthe, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Esoriny ny vato. Ôtez la pierre. Ka rehefa nesorina ny vato Et quand ils ont enlevé la pierre, dia naminany Jesosy. Jésus a prophétisé. Namotra teny Jesosy. Jésus a prononcé des paroles. Hoy izy tamin'izany ry Lazarus mivoa miala tao am-pasana tao. Il a dit, Lazare, sors de ce tombeau. Dia nivoaka ny maty ny Baiboly. Et la Bible dit que le mort est sorti. Dia rehefa nesorina ny fatotra teo aminy dia endry fa olona salama teny salama tova tsy manana tsisy problème i Lazarus. Et quand on l'a détaché, on a vu que c'est quelqu'un qui était en bonne santé et qui n'avait aucun problème. Andoavankitsika ny voalaza ato amin'ny Jaona toko fairaika amby folo manomboka amin'ny andimy fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny andininy fa dimy amby efapolo. Nous allons lire ce qui est écrit dans Jean chapitre 11, versets 38 à 45. Dia fototray ny fanahy Jesosy ka naikeo amin'ny fasana izy ary zo izany sady nisy vato narindrina teo. Ho Jesosy, esoriny vato, ho Martha nabaviny maty taminy. Tompoko, maimbo izy zao fa efa hifarana izay. Ho Jesosy taminy, tsy voalazako fa raha ino anao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Dia nesoriny vato. Ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe raha io misaotra anao aho fa efa niaino aho ianao. Raha izao dia fantatro fa miaino aho mandrakariva ianao fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina noho ny ilazako izany satria mba inony fa ianao no naniraka. Ary rehefa nanao izany teny izany izy dia niantso tamin'ny fehamahery hoe ry Lazarus mivoa. Andiny fefitra amin'ny fefapolo dia nivoaka ny maty nisy fepaty ny tanany sy ny tongony sady voafemo sara koa ny tavany. Ho Jesosy taminy fa ao izy ka velao handeha. Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevèrent donc la pierre. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Ry fiangonana manaritra ity fotoana ity. Chère Église qui assistait à ce culte, Mbola mafisiko hatrany hatrany. je confirme encore, Lay Andriamanitra ivavahantsika, lay Andriamanitra topontsika, dia Andriamanitra mahay mamelona ny maty, mahay manangana ny efa rava.
Le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons est un Dieu qui est capable de ressusciter les morts et de faire revivre ce qui est déjà détruit. mazava ny voalaza bokyny Ézéchiel lay nofakitsika teo. Ce qui est écrit dans le livre d'Ézéchiel est clair. Fa tena niasa tokoa Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Ézéchiel ka dia velona le taolana maty sy maina. Que Dieu a vraiment agi à travers Ézéchiel et les os desséchés et morts étaient en repris vie. Toy zany akoa Jesosy Kristy le zanak'Andriamanitra zay efa nometsika toerana ato anatsika. Il en est de même pour Jésus-Christ, le Fils de Dieu, à qui nous avons déjà donné de la place en nous. Efa ao anatinao Jesosy Kristy. Jésus-Christ est déjà en toi. Iza nefa no lainy loabava hoe mahay mamelona ny maty, mahay manangana ny efa ravo. C'est lui qui a dit qu'il sait ressusciter les morts. Il sait redonner vie à ce qui est déjà détruit. Manamarina izany ny nameloman'i Jesosy any Lazarosy zay efa nalevina tao am-pasana. Cela est prouvé quand Jésus a ressuscité Lazare qui était déjà dans le tombeau. Androany zany zao dia amelona ny fiainanao zay efa maty Andriamanitra. Donc aujourd'hui, Dieu va ressusciter ta vie qui était déjà morte. Anangana ny fiainanao zay efa rava ihany koa izy. Dieu va restaurer ta vie qui était détruite. Fa ny condition mila manana finoana ianao fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Mais la condition, tu dois avoir la foi que Dieu est capable de faire toutes choses. Marina beka ny teny nataon'i Jesosy tamin'ny Marta hoe ry Marta tsy voalazako fa raha ino anao dia ho hitanao voninahitran'Andriamanitra. La parole que Jésus a dite à Marthe était vraiment vraie quand il a dit « Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Ka hoy aho hoe inavy reo zavatra efa maty teo amin'ny tenanao na hoe selula maty teo amin'ny tenanao. Alors je te demande, quelles sont les choses qui sont déjà mortes dans ton corps ou les cellules qui sont déjà mortes dans ton corps? Inavy ako reo zavatra efa maty teo amin'ny tovanao. Inavy zany. Quelles sont les choses qui sont déjà mortes dans tes organes? Quelles sont ces choses? Mino ianareo fa ho velomin'Andriamanitra avokoa zany rehetra zany. Ayez foi que Dieu va ressusciter tout cela. Tena ho velominy. Il va vraiment le ressusciter. Zany hoe zay rehetra marary tonga eto zany ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Donc tous les malades qui sont ici seront guéris au nom de Jésus. Efa nitsapo tena ianao fa tsy sitrana mihitsy. Tu étais déjà chez les médecins, mais tu n'étais pas guéri. Efa nandany vola angamba ianao fa tsy sitrana mihitsy. Tu as peut-être dépensé beaucoup d'argent, mais tu Fa n'es ty pas guéri. androany ety no andro ray lehibe natokan'Andriamanitra amelomana ny maty teo amin'ny fiainanao. Mais aujourd'hui est un grand jour où Dieu va ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie. Ka ianareo zay mino zany teny ambarako zany angatahako hiteka sady horakoraka mafy be. Que tous ceux qui croient en cela acclament très fort. Manaraka zany amin'ny alalan'ny vavaka ataonay mpanompon'Andriamanitra ho anao dia À part cela, à partir des prières que le serviteur de Dieu va faire pour toi, amin'ny alalan'ny vavaka zay ataoko anareo androany dia ho tapaka ny osina mpitondra fahafatesana teo aminao. à travers la prière que je vais faire pour toi, les malédictions seront brisées dans ta vie. Amin'ny alalan'ny vavaka zay ataoko ho anareo androany dia voaroka ihany koa rehefa naratsy mpitondra fahafatesana ny dominina teo amin'ny fiainanao. À travers la prière que je vais faire pour toi, les esprits mauvais vont être aussi chassés de ta vie. Eto dia milaza vaovao mafaly fa tahaka ny nomban'Andriamanitra ny Elisy zay nanapaka ny osina mpitondra fahafatesana tao Jeriko no inoko fa omban'Andriamanitra ihany koa androany. Aujourd'hui, je déclare que comme Dieu était avec Élisée qui a brisé les malédictions de mort dans Jéricho, je vais aussi briser ces malédictions aujourd'hui. Araka ny voalaza am-patsaka faharoa toko faharoa andimy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andimy faharoa amby roapolo. Comme il est écrit dans 2 Rois chapitre 2 versets 19 à 22, dia nisy fahafatesana ny domine tao amin'ny tanànan'ny Jeriko. il y avait la mort qui dominait dans la ville de Jéricho. Hoy ny Baiboly hoe tsy navaninanaka ny olona tao an-tanànan'ny Jeriko. La Bible dit que la ville de Jéricho était stérile. Eny hatramin'ireo asa fameloma-tena nataon'ny olona tao Jeriko dia niara-fahafatesana avokoa. Oui, même les sources de revenus des personnes qui étaient à Jéricho étaient stériles.
ny fambolena tsy namokatra, Quand il faisait les plantations, ça ne produisait rien. ny fiompiana tsy nahavanona, L'élevage ne produisait rien. satria nisy ozona sy fanaratsy mpitondra fahafatesana tao amin'ny tanàna Jeriko. Parce qu'il y avait une malédiction et un esprit de mort dans Jéricho. Fa saiky rehefa noraisiny Elisa lelan'Andriamanitra ny andraikitra dia tapaka sy foana fisian'izany ozona mpitondra fahafatesana izany. Mais quand le serviteur de Dieu, Élisée, a pris la responsabilité, cette malédiction était détruite de la ville de Jéricho. Andriamanitra mihitsy no nampiasany Elisa ho fanafoanana ny herina ozona sy ny herin'ny fanaratsy mpitondra fahafatesana tao Jeriko. C'est vraiment Dieu qui a utilisé Élisée pour briser les malédictions et chasser les esprits de mort dans la ville de Jéricho. Andoavakitsika ny Baiboly pajaka faharoa toko faharoa manomboka amin'ny 10:20. Nous allons lire la Bible dans 2 Rois chapitre 2 verset 19. Aromponina tao amin'izany tanàna zany tamin'ny Elisa. Masina ianao, ino tsara toerana ty tanàna ity tompoko, arak'izao hitanao zao saingy ratsy rano ary ny tany tsy mampahavanonanaka. Dia hoy izy, hoy Elisa, hitondray lovia vaovao aho ka asio sira ao anatiny, dia nety tany aminy izany ary nivoaka nakany amin'ilay ny andohan'ny rano izy, dia nanipy sira tao ka nanao hoe zao no lasain'i Jehova, efa natsara ity rano ity ao, tsy isy fahafatesana na tsy fahavanonana kitsony iseho eto, ka dia tsara ny rano mandrak'androany araka ny teny nataon'ny Elisa. Les habitants de la ville dirent à Élisée, la ville est bien située comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise et la terre ne produit rien. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source d'eau, y jeta du sel et annonça, voici ce que dit l'Éternel, je rends cette eau saine et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et l'eau est devenue saine jusqu'à aujourd'hui, conformément à la parole prononcée par Élisée. Averiko indray ilay notantarako taminareo teo mikasy ny zava-nisy tao Jeriko. Je répète encore ce que je vous ai raconté tout à l'heure concernant Jéricho. Rehefa nandray Elisa lelan'Andriamanitra fa misy osona sy fanaratsy mpitondra fahafatesana tao Jeriko dia noraisiny andraikitra. Quand l'homme de Dieu Élisée a entendu qu'il y avait une malédiction et un esprit de mort en Jéricho, il a pris la responsabilité. Hoy izy tamin'ireo mponina tao Jeriko, Il a dit aux habitants de Jéricho, ome vilia vaovao aho ary asio sira ao anatiny. donnez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Dia andao ianareo hiaraka amiko ho any amin'ilay ny andohan'ny rano. Et venez avec moi à la source de l'eau. Dia rehefa tonga tany Elisa dia niraisin'ilay vilia vaovao misy sira dia natsipa tao anatin'ilay rano. Et quand Élisée est arrivé là-bas, il a pris le plat neuf où il y avait du sel et il l'a jeté dans l'eau. Dia naminany izy na hoe namotrotra teny izy taorina an'izany. Et il a prophétisé, où il a prononcé des paroles. Manomboka androany tsy isy fahafatesana hitranga intsony eto Jeriko hoy Elisa. Élisée a dit, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus ni mort ni stérilité dans Jéricho. Taorinan'izay hoy ny Baiboly lasa tsara ny rano. Après cela, la Bible dit que l'eau est devenue saine. Niova ny fiainan'ny olona. La vie des gens a changé. Lasa olona vaovao ny olona. Ils ont eu une nouvelle vie. Namototra teny sy naminany Ezekela dia velona le toalana maty sy maina. Ézéchiel a prononcé des paroles, il a prophétisé et les eaux mortes étaient séchées en repris vie. Namototra teny sy naminany ihany koa Elisa dia foana tanteraka ny herina ozona sy ny herina fahafatesana, ny herina fanampitona fahafatesana tao Jeriko. Élisée a aussi prophétisé et prononcé des paroles et l'esprit de mort et les malédictions dans Jéricho étaient brisés. Dia tak'izany ihany koa zany no ataoko anareo amin'ity androandroany ity. Et c'est aussi ce que je vais faire pour vous aujourd'hui. Aminany samotra teny aho. Je vais prophétiser et prononcer Dia des mino sy paroles. matoky ianareo Ayez la foi fa ho velona izay maty teo amin'ny fiainanareo. que tout ce qui était mort dans votre vie va Ouvelle-la. ressusciter. Ho velona sy ho atsakan'Andriamanitra izay maty tamin'ny zavatra nataonareo.
Dieu va ressusciter tout ce qui était mort dans ce que vous avez entrepris. Ny akatako aminareo dia ny inonareo ny faminaniana sy ny teny ho avotsotro androany iny. Ce que je vous demande, c'est que vous croyez en la prophétie et les paroles que je vais prononcer. Andao averintsika vakina lay bokyny Ezekiel. Nous allons relire le livre d'Ézéchiel. Dia saintsaino ity teny vakina amin'ireo ity. Pensez à cette parole que nous allons lire. Dia izy kely mamaky aho ka tsapanao fa teny spécial ho anao dia manao vamainina hatrany an-trano. À chaque fois que je lis et que tu ressens que c'est une parole spéciale, Asa varimbarina fa dis ino tsara ny Amen. teny. Écoutez bien la parole. Manomboka amin'ny diny voalohany. À partir du verset 1. Tao amiko tanan'i Jehova ary ny fanahy no nitondran'i Jehova nivoaka. Dia napetraka teo amin'ny loasa feno taolanao. Ary nitondray nandehandeha teny amin'ireo izy. Ary indreo betsaka dia betsaka teny amin'ny loasa ireo. Ary indreo maina dia maina ireo. Ary hoy Jehova tamiko, ry zanak'olona, moa mety ho velona ihany va reto taolana reto. Ary hoy izao, Jehova Tompo, ianao ny malala. Adiny faefatra. Dia hoy indray izy tamiko, maminany amin'reto taolana ireto ka ataovy aminy hoe, ry taolana maina, mialoha ny teny Jehova, zao ny lasain'i Jehova Tompo amin'reto taolana ireto, indro asiako fofinana ianareo ka ho velona. Ary asiako ozatra na ianareo ka ampaniriko nofo. Ary hosaronako hoditra ianareo, ary asiako fofinana ianareo ka ho velona. Ka dia ho fantatrareo fa izao no Jehova. La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» J'ai répondu, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Puis il m'a dit, « Prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai pousser sur vous de la chair. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Et vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Taorina izay teny nolazain'Andriamanitra tamin'ny Ezekiel izay dia nanomboka naminany sy namotra teny Ezekiel vakitsika manomboka amin'ny andininy fafito. Après cette parole de Dieu, Ézéchiel a commencé à prophétiser et à prononcer des paroles que nous allons lire à partir du verset 7. Dia naminany aho arak'izay efa nandidiny aho ary noho ny efa naminany aho dia injany nisy feo ary indreo nietsiketsika sady ny fanantona ny taolana samy nanantona ny taolana namany avy. Ary hitako fa indro naniry ozatra sy nofo ary nisarona hoditra izy nefa tsy mbola nisy fofinaina tao aminy. Dia hoy izy tamiko, maminany amin'ny fofinaina. Eny maminany ry zanak'olona ka ataovy amin'ny fofinaina hoe, zao ny lasain'i Jehova Tompo, manatona avy amin'ny rivotra efatra rivo fofinaina ka tsotsofy ireo voavony ireo mba ho velona izy. Dia naminany arak'izay efa nandidiny ahy aho ka dia nidira amin'ny fofinaina ireo ka velona dia nijoro tamin'ny tongon'izy marobe dia marobe tokoa. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit. Un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie, puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Dia vakitsy andray ny teny nataon'i Jesosy ary raha fantatrao fa teny spécial ho anao dia ataovy amainina mafy be. Et nous allons relire ce que Jésus a dit. Et si tu crois que c'est une parole spéciale pour toi, dis Amen très fort. Jesosy amintsika rehetra tonga eto. Jésus nous dit à nous tous qui sommes ici. Izao no fananganana ny maty sy fiainana zay mino
na dia maty azy dia ho velona ny raha i. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Ary zay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay i. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Dia hoy Jesosy amintsika mino an'izany va ianareo. Et Jésus nous dit, croyez-vous cela? Amin'izao fotoana izao azy andao hisaotra n'Andriamanitra isika satria ho porofon'Andriamanitra androany fa tena tiany isika. Maintenant, nous allons remercier Dieu parce que Dieu va nous prouver qu'il nous aime vraiment. Mino ianao fa efa lasa tanteraka tantara teo aloha fa manomboka androany tantara vaovao ny tantaranao. Crois que le passé est terminé et ton histoire est une histoire nouvelle à partir d'aujourd'hui. Tantara vaovao satria reo zavatra nataonao na hoe natsanganao ka maty dia ho velomin'Andriamanitra androany. Ce sera une histoire nouvelle parce que ce que tu as fait dans le passé et qui était détruit, Dieu va le ressusciter Mila aujourd'hui. misaotra n'Andriamanitra ianao. Tu dois remercier Dieu. Zay zavatra rehetra maty teo amin'ny tenanao nataovanao dia ho velomin'Andriamanitra ihany koa androany. Tout ce qui était mort dans ton corps ou dans tes organes, Dieu va aussi le ressusciter aujourd'hui. Manaova fisaorana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ianao. Remercie Dieu à travers la prière. Zay rehetra manao vavaka amin'ny fondrehitra androany dia ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Tous ceux qui vont prier de tout leur cœur verront la gloire de Dieu. Satria aoriana vavaka ataonareo dia mositra teny aho aminany aho dia ho tanteraka izany. Parce qu'après votre prière, je vais prononcer des paroles, je vais prophétiser et cela va se réaliser. Apetrao amin'ny fononao tananao dia andao hivavaka isika rehetra. Mets ta main sur le cœur et nous allons prier. Samy mivavaka isika rehetra. Priez tous. Ilay etaetanao mihitsy no aoka oloaranao amin'Andriamanitra. Montre vraiment la soif que tu as envers Dieu. Satria mino anao dia ataovy ny fisaorana sy ny fankasitrahana azy. Parce que tu crois, fais les remerciements et les actions de grâce. Mba tokany faminaniana na tena votsy rehefa avy eo ho amarin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Pour que Dieu confirme la prophétie que je vais relâcher tout à l'heure dans ta vie. Samy mivavaka isika rehetra tompoko. Prions tous. Nataon'Andriamanitra iainao ilay teny nambarako teo. Dieu a permis que tu entendes ces paroles. Satria te hiditra tsetra fiainanao amelona izay zavatra rehetra efa maty teo aminao izy. Parce qu'il veut intervenir dans ta vie pour ressusciter tout ce qui était mort. Sy amelona ary anankana ny zavatra nataonao kanefa efa maty ankehitriny. Et pour redonner vie à tous tes projets qui étaient déjà morts. Mangina isika rehetra mbola petrao eo amin'ny fonao ihany ny tanana. Mets ta main sur le cœur. Andriamanitra raiky malalo, Père éternel Dieu, misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy aho je te remercie au nom de Jésus fa afaka nanambara ny afatrao tamin'ity androandroany ity. parce que j'ai pu annoncer ton message aujourd'hui. Afatra izay milaza fa ianao no Andriamanitra mahay mamelona ny maty. C'est un message qui dit que tu es le Dieu qui ressuscite les Ary morts. Andriamanitra mahay manangana ny efa ravo. Tu es le Dieu qui sait restaurer ce qui est déjà détruit. Koa izay rehetra toka eto amin'ity toerana ity androany Et tous ceux qui sont ici aujourd'hui, manana tena sy taova efa maty izy. qui ont quelque chose qui est déjà mort dans leur corps ou leur organe, Misy apahany amin'ny tenany na amin'ny taovany efa maty. une partie de leur corps ou de leur organe est déjà mort. Efa tsy sitra amin'ny fanafody intsony lay tena na lay taova. Cela ne peut plus être guéri par tes médicaments. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, Au nom de Jésus-Christ, velomiko izany amin'ny androany ity. je ressuscite cela aujourd'hui. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, Au nom de Jésus-Christ, velomiko izany amin'ny androany ity. je ressuscite cela aujourd'hui. Sitanina amin'ny anaran'i Jesosy avokoa ny olona rehetra marary toka eto. Que tous les malades soient guéris au nom de Jésus. Esorina amin'ny anaran'i Jesosy ny herin'ny aretina. Je prise au nom de Jésus la puissance des maladies. Ny zavatra rehetra natsakan'ny olona ka maty velomiko amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa.
Tous les projets qu'ils ont construits et qui étaient détruits, je les restaure au nom de Jésus. hoatsakako amin'ny anaran'i jesosy Je les relève au nom de Jésus. amin'ny anaran'i jesosy kristy Au nom de Jésus-Christ. zay zavatra nataon'ny olona teto ka maty dia velomina amin'ny anaran'i jesosy Tout ce qu'ils ont entrepris et qui étaient détruits, je les redonne vie au nom de Jésus. ary atsakany indray amin'ny anaran'i jesosy Je les ressuscite au nom de Jésus. reo zavatra ratsy nety niosina sy ny fanahy mpitondra fahafatesana Toutes les mauvaises choses apportées par les malédictions et les esprits de mort, foanako amin'ny anaran'i jesosy je les prise au nom de Jésus. foanako amin'ny anaran'i jesosy Je les prise au nom de Jésus. tapahako niosina mpitondra fahafatesana Je brise les malédictions de mort. roako fanaratsy mpitondra fahafatesana Je chasse les esprits de mort. ambarako amin'ny anaran'i jesosy ho fiainana vaovao ny fiainany olona rehetra toka eto androany Je déclare au nom de Jésus que tous ceux qui sont ici vont marcher en nouveauté ho de vie. tanteraka amin'izay mihitsy zany Cela va se réaliser pour tous ceux qui croient. misaotra anao andriamanitra Je te remercie, oh Dieu, satria ny ainy ny vavaka nataoko anao parce que tu écoutes ma prière. ny ainy ny vavaka nataoko anao Tu écoutes ma prière. sitraponinao tokoa ny amelona nyzay efa maty eo aminay C'est vraiment ta volonté de ressusciter ce qui misaotra est mort. andriamanitra Merci Seigneur. amin'ny anaran'i jesosy Au nom de Jésus. halleloia Alléluia. amen Amen. teka mafan'andriamanitra izy Acclame fort pour le Seigneur. mbola teka mafy any isika Acclame encore plus fort. andaotsika hiaraka hideran'andriamanitra amin'ny alalan'ny hira anankiray hifaly sy ravo iorakoraka ihany koa satria fiainana vaovao ny fiainana manomboka androany Nous allons louer Dieu avec un chant et nous allons danser et chanter parce que Dieu nous donne une nouvelle vie. alefa aza tompoko dia anambaritsika hoe jesosy a tsisy tsy hainao atao hainao atao ny zavatra rehetra hey! Tirando a mão, e terá
Déclarons les situations dans you. Dehele areta tisia na tawen. Dehele ulan tisia na tao. La doyani. Tisia na tao. Samiary makatoerasika rehetra tompoko. Dia enoy ty filazana lehibe zay ambarako aminareo ity. Raha sitrapon'Andriamanitra